dia falindray izahay a manolotra ny arahabantsika tsirarayava ny tokantrano any a izay mahita mandre an'izao fandaharana izao ny fiadanany tompony dia tononoko aminao a ho amin'ny tokantranonao a ho an'ny ankonanao ary ny voninahitra dia ho an'i Jesosy iririany. Alohan'ny hanomboantsika dia andeha isika hivavaka ametraka an'izao fotoana izao a ho eo am-pelantanan'i Jesosy mba hahatonganao andray zava-baovao indray ao anatin'ity fandaharana ity a ka tsy ho diso anjara ianao na lany mega fotsiny nanaraka an'izao fotoana izao fa izy zavatra ho raisinao a amin'ny alalan'ity fotoana ity ka andao ary isika hanondrika ny lohantsika dia hivavaka isika. Mbola misaotra mankasitraka anao indray izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ilay izy atr'izay ka mandrakizay. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay satria tsy tonga ho azy ao fotoana izao tsy hoe noho ny herin'ny tenanay na ny tanjakaina ny fahaizanay na ny totosan'izao fotoana izao fa tena mbola noho ny famindraponao noho ny fahasoavanao ka ny mbola natonga anay tsiraray avy manana fofinaina indray amin'ity androany ity ka ahafahanay manompo anao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Jesosy io apetraka feny eo am-pelantananao izao fotoana izao mba tenainao tokoa ny anjaka eto mba hainao Andriamanitra ray zanaka sy fanahy no manenika an'izao fotoana izao mba hahatonga anay tena hoe raha hanompo anao izahay ao anatin'ity fotoana ity dia tena hisikasika anao tokoa any amin'ny tokantrano tsiraray avy mba tena tsy hisy diso anjara tokoa na dia iray ary ka noho izany mangataka amin'ny famindraponao izahay mba ho aminay mba hahatonga anay Jesosy ho afa-tsy eo anatrehanao ka raha hanompo anao izahay dia tena hanompo anao satria mendrika eo anatrehanao manatrehan'izao fotoana izao Jesosy manatrehan'ity fotoana ity fanahy masina manatrehan'izao fotoana izao ianao Andriamanitra ray eo aoka tsy hisy diso anjara ho iaho teo na dia iray amin'izay rehetra manaraka an'izao fotoana izao fa ny rehetra Jesosy dia ataovy mandray avy aminao ka mankasitraka midera mamay voninahitra ny anaranao izahay fa ny satana kosa dia foanako amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manan-kely tsy mahazo manam-pahefana eto amin'ity toerana ity na ny amin'ny tokantrano tsiraray avy dia voly manakana ny olona tsy fantoka dia voly manakana ny olona tsy andray dia tsy mahazo manan-kely tsy mahazo manam-pahefana fa tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'Andriamanitra irery ihany no mahazo manjaka eto amin'ity toerana ity sy any tokantrano tsiraray avy ao anatin'ity fotoana ity ka mankasitraka misaotra mamay voninahitra ny anaranao izay Jesosy raha kofako ny rahanao izao fotoana izao amin'ny anaranao irery ihany no hanaovako izany vavaka izany. Alleluia, amen.
dia izany iray izany no entinay mampahery anao indray amin'ity androany ity hoe nininona ady misy eo amin'ny fiainanao, nininona olana sedrainao, nininona aretina misy eo amin'ny tenanao. Dia zaho hoe aza mitanondrika, aza matahotra, aza miaya fa Jesosy izy ny solution ny zavatra rehetra. Ho Jesosy ao amin'ny Matthieu 12:20 manao hoe mankanesa hoy izy ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao ozy Jesosy hanome anareo fitsaharana. Izany hoe raha misy zavatra zany tranga eo amin'ny fiainanao, manahirananao, tsy hainao manao anazy, tsy hainao mamaha azy, dia tadidio fa Jesosy efa nilobava fa hiasa izy eo amin'ny fiainanao. Raha matoky azy ianao, raha vonina ianao anantona azy ka nolotra ny momba anao rehetra ho eo ampelantanany. Mazava ihany koa ny teny ao amin'ny Jaona 4:17 tapany B manao hoe eto amin'izao tontolo izao no misy fahoriana fa Jesosy efa naresy izao tontolo izao. Izany hoe ninona zany zavatra mitranga eto amin'ity tany ity, ninona zavatra mitranga eto amin'ity planeta ity, dia matoky ianao fa efa resin'i Jesosy zany, efa eo ampelantanan'i Jesosy avokoa zany rehetrarehetra izany. Noho izany aza matahotra ianao, aza miaya ianao fa izy mahay manao zavatra rehetra. Ny any andrasany aminao dia izao hoe ianao anao premier pas, ianao anantona anazy, ampinoana hitondra ny mavesatra anao eo ampelantanany. Enina ataoko ary hoe ohatra hoe tsy manana olana ianao, tsy marary ianao, fa manana projet ngeza be ianao eo amin'ny fiainana, manana tanjona tianao tratrarina ianao, izany afaka apetraka eo ampelantanan'i Jesosy ihany koa, satria Jesosy mahay ny zavatra rehetra. Jesosy izy no efa nanaiky ho tompo, nanaiky ho mpamonjy izay rehetra manaiky azy. Ka amin'ity androany ity dia te hampaheranao mety diso fanantenana ianao, mety nitady vahaolana taizataiza ianao, mety nitady fanasitranana tetsyteroa ianao fa tsy nahita ianao, tsy nahazo ianao, tsy nandray ianao, fa Jesosy no ambarako anao androany, izy ny lakile, izy ny vahaolana ny zavatra rehetra. Ka androany manapa-hevitra ianao ny anantona an' Jesosy. Mety ho ianao koa hoe efa reniko foa za momba an' Jesosy zany fa aiza mbola tsisy ninona ihany tranga teo amin'ny fiainako, kanefa za milaza aminao fa raha tena resy lahatra ao anatin'ny fonao sy ny fanahinao ray manontolo mihitsy ianao hoe tena Jesosy rery ihany rangahy mahavita amin'ny fiainako dia ho hitanao fa hiditra ny sehatra izy, hiasa izy aneo mahandriamanitra azy izy. Io ane mila finoana androany za manentana anao ary tena mampahery anao hoe akaro ny finoanao, akary tena akaro ny finoanao dia aoka ianao hibanjina an'Andriamanitra, dia aoka ao anatin'ny fonao, sainao, fanahinao rehetrarehetra, eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra tena ho tapa-kevitra ianao ary tena ho resy lahatra hoe tena apetrako amin'i Jesosy irery ihany ny confiance-ako, apetrako amin'i Jesosy irery ihany ny finoako dia ho hitanao fanao zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao Jesosy. Ka andao ary isika hanakipy ny maso ny nofintsika dia saintsainy hoe ninona zany ny zavatra misy eo amin'ny fiainako, raha manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainako ka hoe hitondra ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainako eo ampelantanany dia handray an-tanana ahy Jesosy.
teneny ihany koa Jesosy amin'izao fotoan'izao hoe Jesosy eo ampelantananao no ametrahako ny momba rehetra. Ny fiainako tsisy fetra, tsy avelako hoe alô mbola misy feheziko kely ihany, fa tena hoe mombanao rehetra mihitsy meo an' Jesosy dia ho hitanao fa ho lavirary ny fiainanao, ho lavirary ny dianao. Aoka ianao tena anana fatikina ao anatinao mihitsy hoe Jesosy mino anao ary androany dia atolotra anao ny tenako ny fiainako ireo olana rehetrarehetra sy aretina misy eo amiko dia tena hoe avelako Jesosy ho anao satria ianao nefa nilaza fa ianao ame fitsaharanao ahy raha anantona anao androany. Aza misalasala mihitsy ianao ao mitokantranao ao ny anome an'izay momba anao rehetra. Raha ohatra hoe manana zanaka maditra ianao ohatra atolory an' Jesosy izy, manana fotoana ny Andriamanitra ary ho hitanao fa izany fotoana n'Andriamanitra izany dia tsy ho ela fa izy handray an-tanana anao foana izy une fois ianao mametraka confiance absolue an'Andriamanitra. Ka ao anatin'ity herititsika dia anambara hoe an-tananao Jesosy no ametrahako indray ny momba rehetra. Jesosy io dia manaiky fa ny fiainako dia apetraka eo ampelantananao. Eo ampelantananao, anao koa toria. Amen. Anio zay Jesosy dia ilaza fa mino anao zahay, mino izahay fa ianao ny mpamonjy, mino izahay fa ianao ny tompo. Tsy misy tsy hainao atao satria Andriamanitra ambony fahefana ianao. Amen. Ny amiko rehetra dia anao Jesosy ny antony velomako sy ny antony rako. Amen. Dia ianao zany Jesosy. Dao mbola avetsika ihany hoe an-tananao Jesosy no ametrahako indray ny momba rehetra. Tena resy lahatra Jesosy ary mino fa ianao nefa hiaraka amiko. Jesosy tsy misy tokony antony avelomako fa tsy ianao. Ianao ny antom-pisiko noho zany ny fiainako rehetra, ny momba na olana na aretina na projet dia efa apetrako feno eo ampelantananao avokoa satria fantatro Jesosy fa rehefa miankina aminao zaho dia tena azoko antoka fa ho lavirary ny fiainako rehetra. Any atokantranao any samy mivavaka dia amafiso an' Jesosy ny fiainanao rehetra. Amen. Somino andar
Atsika mbola hira mampiatrany Jesosy eo minanao zay tena mino anao zay Jesosy mino izay tena mametraka confiance anazy ady sanjany ny fiainana rehetra dia efa apetraka fenao pelatananao ankainao no lohany eo amin'ny fiainanay Jesosy amin'ny zavatra rehetra da mbola hira ihany tsika hoe Jesosy eo mino anao zay da mbola hira ihany tsika Jesosy eo mino anao zay Jesosy eo mino anao dia ianao zany Jesosy amirako tena tsapanao anatinao hoe mino an'izany ianao mino ianao fa Jesosy rery ihany no afaka hiditra antsehatra ny amin'ny fiainanao ka hitondranao amin'ny lala tsara raha tena mino an'izany ianao dia tsara ho fansandry maherin'Andriamanitra nefa anohana anao amin'ny zavatra rehetra ka ninina ny zavatra mitranga dia tsy adikasika anao zany da ho iteny ny tananao mitantanay aoka tsy ho hira fotsiny zany fa tena iainy tanteraka ataovy tsapanao anatin'ny fanahinao mihitsy hoe tena zany tokoa hoe fantatra ho fanahinao zany ankehitriny fa tsy andahoanao zany Jesosy mety antsela ny avô fa izao mbola ijorofa no nyerini sandrina zao malala mety anjera ny avona fa Jesosy anao mbola ijoro no Andriamanitra manohana
sandrinao jesosy ny ananako antoka fa tsy mba hianjera jesosy amen sandrina zao malala faty sandrinao jesosy lungerini sandrina zao malala faty hayana jesosy io fantatra kehitriny fa tsy mba andao ahy zany ianao satria za androany dia manaiky jesosy fa apetrako feno eo ampelantananao momba rehetra nininona zavatra kasaiko atao nininona jesosy mikasika any amin'ny fiainako dia atolotra anao avokoa aoka ianao any tokantrano any tsy hoe falifaly ny hira fotsiny fa tena ataovy tsapanao anatin'ny fanahinao mihitsy hoe raha manolo tenao an jesosy dia ho raisy ny an-tanana ny fiainako rehetra samy izy ny vavaka amafiso ny fanoloranao an-tenanao an'Andriamanitra raha toka tsapanao hoe mbola tsy ampy ny fanoloranao ny fiainanao hatramin'izay aza hoe ny tenanao fotsiny ihany kosa nefa no atolotra ao an'Andriamanitra fa ninina izay manahirana anao ninina jesosy izay rehetrarehetra mikasika any amin'ny fiainako dia atolotra anao ireo manahirana ana ny aretiko ny olako ny fiainako mihitsy tsy misy hoe ny apahany jesosy fa ny zato isan-jato ianao le nahary ana tsy misy mahay mihoatra lavitra noho ianao jesosy ny amin'ny fiainako ka noho zany jesosy dia inty jesosy omeko anao ny fiainako rehetra jesosy omeko anao momba rehetra jesosy dia azoko antoka manomboka androany ary tena tsy avelako raha tsy tena mitoetra ato anatiko le fatikina fanahina na inona mitranga dia mbola hijoro foana satria ianao no manohana ana na ho avy ary amin'ny fotoana evinao mirao alantra dia isan'ireo mijoro foana isan'ireo hitsenanao ka noho zany jesosy dia inty mbola hanambara jesosy eo hoe na mety anjery aza ny avoana dia za hijoro foana hijoro jesosy satria atolotra anao fiainako ary tsy hivadika aminao hijoro koa jesosy satria fantatro fa ianao nefa manohana ana sy mandrakitra ana amin'ilay helatrao mahery magaga amen mety anjery jesosy ny avoana fa izao mbola hijoro foana mety anjery ny avoana fa izao mbola hijoro foana nunyerini sandrina zao malala faty ayanao mety anjera ny avoana fa izao mbola hijoro foana nunyerini sandrina mbola vetsika ihany hoe na mety anjera aza ny avoana dia tsika hijoro foana ho an'Andriamanitra amen tsy amela an'ilay tsy anjany mihitsy Andriamanitra raha vona ianao no anaiko isan'ireo sakaizan'Andriamanitra dia tsy avelan'ireo izany ianao amen 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 nonierinao jesosy sandrina zao malala faty nonieriny sandrinao dia ianao no manohana anao amen amen sandrina zao malala faty hayanao nonieriny sandrina fantatry fa tsy hayanao jesosy izay mampatonga an'izany fitiavana izany reciproque amen lonie amen ataontsika hisaotra an' jesosy hivavaka hisaotra an' jesosy satria efa raisiny an-tanany izao sy anao matoky tanteraka ianao n'izao fotoana izao fa tsy ho avelany irery izany ianao ho isan'ny olona ho avany ianao ary ro ny teny mpanompon'Andriamanitra matetika izay hoe aza matahotra
aza matahotra ianao a fa oka ianao ankasitraka an'andriamanitra fa efa eo an-tanany ianao le sakaizany ianao le tiany indrindra ho raisiny an-tanana ny momba anao rehetra sotra sy mankasitraka anao zay Jesosy a fa fantatray fa tsy hamelana irery izany mihitsy ianao satria izay a efa manaiky fa hatolotra eo anao ny fiainanay rehetra dia fantatra Jesosy a fa faly ianao ny amin'izany ka noho izany Jesosy a dia tena mankasitraka izay satria efa eo an-tananao ny projet anay efa eo an-tananao ny fianakavianay tsiraray avy efa eo an-tananao Jesosy a tokantrano tsiraray avy efa eo an-tananao ny fiainany tsiraray avy ny asany tsiraray avy ny fianarany tsiraray avy ny mombamomba ny tsiraray avy mihitsy ny efa eo an-tananao e ka mankasitraka tena misaotra anao zay Andriamanitra satria fantatray fa na ina mitranga dia ianao manohana anay foana ianao hitrotro anay foana hitahy anay foana hiado anay foana hiaro anay foana satria Andriamanitra eo tapony loha ianao ary mitsinjo n'izay rehetra mino anao sy mametraka ny fitokiny eo ampelantananao ka misaotra sy mankasitraka Jesosy misaotra ny afahatotosany ity fotoana androany ity ka tsy iza meko voninahitra fa ianao rery ihany satria fantatro fa nandrainy tsiraray avy tany tokantrano mankasitraka Jesosy eo amin'ny anaranao nanaovako izany vavaka izany amen dia farany ten'Andriamanitra ivavakiany mpanompon'Andriamanitra matetika moa izy ity a andeha horaisika ny baiboly a ao amin'ny Isaia toko fa 1:170 hoy aho teo hoe teny efa diso hoentsika loatra rehefa ambara ny mpanompon'Andriamanitra matetika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho hitanao efa tenin'Andriamanitra izany a natolotra ho ahy natolotra ho anao Andriamanitra mihitsy izy teniny efa milaza fa tsy tokony atahotra isika ka andeha amin'ity hira farany ity mbola hanamafy isika hoe tsy atahotra isika fa Andriamanitra nitoky sy hery izay manohana antsika ndahoatra Senjare ula miteza to sarusha makiro fakapanai Deti ataucha Tiangu vicha familialo Gambanyela chao Sere echa mumbai Fuku anosa chibago nifitia vanga Manchakizai Tuki kufone na Hanjini fiena kwe Fielu fanwai It's a hard way. Anonwani tukisiri mitata na manu metanza kawai Kera senjare ula miteza tosarusha makiro pakapanai Kensi hata usha Tiangu vicha familialo Kambanela chao Sere echa mubai Fuku anosa chibabu nifitia vano Nanchakizai Tukikufone nao Anjini fiena kwe Fielu fanwai Na aiza kanyele Anofita hara kwe Nanchakizai Tukikufone nao Anjini fiena kwe Fielu fanwai Na aiza kanyele Anofita hara kwe Nanchakizai ano Jesu Tukikufone nao
anjiny fiainako e fialofanay naiza tany ale anao fitsarako e mandraky izay anao Jesosy. dia manao veloma mandra-piona amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko